Miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo ry havana tonga soa ato an-tranon'Andriamanitra indray amin'ny ity alarobia fa 7 amby roapolon'ny volana novambra ity. Ho aminareo ane ny fahasoavana. Eo ambany masitsika ny salamo fa 1:100 andininy fahafolo, salamo fa 1:100 andininy fahafolo. Mitsangana andeha isika hideran'ny Tompo. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo, ny fahatahorana an Jehova ny fiandoham-pahendrena, fahalalana tsara no manana an'izay rehetra mankatoy izany, maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Ivavaka isika. Manandratra ny fanahinay aminao zahay ry Tompo Andriamanitray, satria feno fahendrena ianao, feno fahamasinana, ary izay olombelona no mifanatrika aminao eto antranonao ankehitriny, dia henatra sy fangahiaizana no manjoanay, satria mora nindrona sy nivily tamin'ny fahotana izahay, ka tsy mendrika na dia nonona ny anaranao akory azy. Amin'izany dia manetry tena ka mangata-pamelana noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao Andriamanitro, diovy izahay, adino ny fahatsoanay, esory eo amin'ny masonao ny fahatsontsanay. Meteza anao aniraka ny fanahy masina, homba ny fiangonanao, ary naizanaiza koa misy olona mivory amin'ny anaranao amin'izao maraina izao, eny miantso ny anaranao, mianoka mamalia. Dia ao ny teninao izay hovakiana anafarana anay, miasa hatrany amin'ny fanahy masina, satria ny famohan-kevitry ny teninao dia tsy efa ny fahendrena sy ny fisainan'olombelona fotsiny ihany. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Jakoba 7:7 hatramin'ny 5:10. Jakoba 7:7 hatramin'ny 5:12 azafady. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo zany manao hoe: iza eo aminareo no endry sy manam-pahalalana, aokasehony amin'ny fitondratena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fampiandaniana ao amponareo, aza mirehare mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy avy any ambony, fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny an'ny demonia. Fa izay misy fialonana sy fampiandaniana dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy mianana na mety tsara velatsia, ary ny vokatra ny fahamarinana dia fafy amin'ny fihavanana ho an'izay mampandroso ny fihavanana. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanahin'ny Tompo any hanome antsika fahendrena mba azontsika miaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Jakoba 7:7 hatramin'ny 5:12. Izay tena ho raisitsika dia ny 7:17 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy mianana na miatsara velatsia. Jakoba no manoratra ny epistily araka ny fandorana ny boky. Epistily no soratany Jakoba. Ratsaivina i Jakoba dia ilay tondrona ho rahalahin'ny Tompo, ary tamin'izay niarahany tamin'ny Jesosy, raha mbola velona sy niarany riry tetỳ amin'izao tontolo izao i Jesosy, i Jakoba dia tsy mbola tonga tamin'ny finoana any Jesosy. Mahagaga ny hoe rahalahin'ny Tompo nefa tsy tonga tamin'ny finoana azy, toy ny hoe raha-tapo amintsika mpanompon'Andriamanitra, mpitandrina na dekona, mpiandry, mpivavaka mafana fo, nefa tsy mbola tonga amin'ny finoana. Fa izany i Jakoba. Ao amin'ny Korintiana 2:10-7 dia voatsipika manokana araka ny tenin'ny Paoly fa nisehony Jesosy i Jakoba. Niseho tamin'ny Jakoba koa izy,
dia tamin'ny mpianatra izany hoe tena manokana fisehoana manokana ary heverina araky ny mpandinika fa teo no nisy ny fiovampo tao amin'ny Jakoba rahalahin'ny tompo. Rehefa niova fo izy dia tonga andry ny fiangonana ary nitondra ny fiangonana tao Jerosalema. Ny Galatiana 2:17 dia milaza fa rehefa niakatra tao Jerosalema Paoly, tamin'izany mbola tsy nanaiky ny maha-apôstôly azy ny manodidina indrindra ireo apôstôly 12 dia nipetraka tapa-bolana niaraka tamin'ny Petera izy. Fambarana eo amin'ny Galatiana 2:17 fa mbola tsy nahita ny apôstôly hafa izy afa-tsy Jakoba ihany. Tena andry ny fiangonana ray aman-dreny tao amin'ny fiangonan'i Jerosalema i Jakoba. Ao amin'ny Galatiana 2:7 dia ambaran'i Paoly fa rehefa nandeha teny ny fiainan'ny fiangonana ny fanerasera tao Jerosalema izy dia Petera, Jaona ary ity Jakoba ity no nifandray tamina tamin'i Paoly ka nanaiky hiara-iasa aminy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Milaza betsaka momba ny fahendrena ny perikopantsika androany. Raha i Jakoba tamin'izay nijoroany teo amin'ny fitondram-piangonana dia isan'ireo apôstôly namany olana tao amin'ny fiangonana tao Jerosalema izy ny amin'ny nanendrena loha olona mba tsy tabataban'ny helenista sy ireo tsy nahazo ny fanampiana asan'ny apôstôly 9. Fa indrindra ny fijoroany tamin'ny fandraisam-pitenenana farany tamin'ny fivoria-piangonana na mahana ny olana momba ny atao hoe famorana ka ny heverana manokana ny fahamarinan'ny filazantsara ampy Jesoa maty sy nitsangana tamin'ny maty, tsy ilaina ny famorana mbola hikirizana hampanaovana ny jentilisa. Izany ilay fahendrena avy any ambony nitondra vahaolana na tonga hatrany amin'ny fitoniana teo amin'ny fiangonana mandraka androany. Dia izy ilay miteny hoe ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha, tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be voka-tsoa, tsy mianana na miatsara velatsia. Fahendrena ao amin'ny Baiboly dia mazava ny fanambarany ny soratra masina ny Salamy 119 teo, ary ao amin'ny boky ny Ohabolana indrindra dia mivohy fa ny fahatahorana ny Jehova no fiandoham-pahendrena. Ary atian'ny filazantsara ny epistily Korintiana 1:5 dia manambara fa Kristy no fahendren'Andriamanitra. Izany ilay atao hoe fahendrena ao amin'ny Baiboly, ny fahatahorana an' Jehova ary manondro indrindra koa an'i Kristy fahendren'Andriamanitra. Ny fahendrena eto amin'izao anjara mofinainantsika izao dia antsony Paoly eo amin'ny 7:20 izy eo aminareo no endry sy manan-tsaina. Fa rehefa mamaky sika dia navelany tany ilay hoe manan-tsaina, fa ny fahendrena araka ny vokatra haterany avy no lasa resahan'ny Jakoba amin'ny mpamaky. Izy aminareo ny endry sy manan-tsaina, ako asehony amin'ny fitondrantena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Dia tanysaina eo amin'ny 4:40 hatramin'ny 9:20 fa ny fahendren'ny demonia, fahendrena araka ny nofo, fahendrena ety an-tany ihany dia miteraka korotana sy tsy filaminana, fifandirana, tsisy fiadanana. Fa ny fahendrena avy any ambony dia misy an'ireo toe-panahy 7 lazainy eo. Fahendrena. Ny fahendrena ariavana izay tanysaina eo amin'ny 4:40 hatramin'ny farany dia fahendrena tsy ny fahalalana ihany na intelligence hoy fiteny amin'ny fomba hafa, fa saina sy fanahy. Raha miteny ny mpanoratra hoe fahendrena avy amin'ny devoly, fahendrena amin'ny nofo araka ny nofo izay ety an-tany, dia saina sy fanahy ny devoly.
raha miteny ny mpanoratra hoe fahendrena avy any ambony dia saina sy fanain'Andriamanitra ilay ambara hoe fanahy masina. Izany hoe ny fahendrena teneneto na ilay tapany voalohany mamokatra ratsy, na ny tapany faharoa amin'ny 17 sy 18 misy vokany tsara fiadanana, dia ny saina sy ny fanahy miaraka, ny fahalalana sy ny fanahy miaraka, ny fahalalana sy ny finoana, ny fahaizana sy ny fahatokinan'Andriamanitra miaraka. Indraindray zany dia finoana sy fanompoana ny sampy, indraindray dia fahatokinan'Andriamanitra akely fahatokinan'Andriamanitra sampy. Fa amin'izay 17 indrindra dia ilazana ny fahalalana, faharanitan-tsaina miampy finoanan'Andriamanitra ary zanaka ary fanahy masina, ny fahaizana amampahalalana ampina fahatahoranan'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Izany ilay fahendrena avy any ambony, tsy fahalalana norantovina avy amin'ny fahaizana, nazahoana mari-pahaizana samihafa, tsy faharanitan-tsaina, fahaizana mamakafaka zavatra anankiray fotsiny ihany, amin'izay mety hoe azonao teo amin'ny taranaka ny fandovana satria taranak'olona marany-tsaina ianao, tsia. Fa fahendrena ambary eto amin'ny 17 dia fahendrena avy any ambony ombany ny fanahy masin'Andriamanitra, fahendrena ampiny ny finoana, fahaizana tsy miala amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra. Tsy ezaka avy amintsika ety ambany katakarina, tsia, fa fanomeza avy any ambony toy ny voankazo masaka ka raisina fotsiny rehefa nitsana. Indraindray moa hitantsika amin'izao andro fahavary izao dia mitsapotsiny voankazo dia lo dia eo tsisy ninana. Fa toraka izany koa ty fahendrena avy any ambony ity, omen'Andriamanitra toy ny voankazo masaka izay mandray naka ka nandray nihinana dia nahita ny hatsarany ary manjary maneho ny hatsaran'Andriamanitra. Fa izay nitazapotsiny tsy nandray tsy nanandrana dia tavela ao amin'ilay fahendrena araka ny nofo, fahendreniny demin'ny ka tsy mahavokatra tsara, tsy ahitana ny tsy ahatarafana fahatsarana. Ry havana malala, araka ny natsidika teny am-piandohana dia Kristy no fahendren'Andriamanitra, nahidiny avy any ambony hiara-monina amintsika ilay teny tonga nofo. Raiso ilay fahendren'Andriamanitra, raiso ilay fahendren'Andriamanitra dia ho hitanao hoe aneho ny fahatsaran'Andriamanitra koa ny fiainanao andavanandro. Fahendrena avy any ambony, milatsaka avy amin'Andriamanitra, tatazana fotsiny, adala izay tsy handray. Raiso ilay fahendren'Andriamanitra dia Kristy izany. Hoy ny Jakoba 1:5 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aokizy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ary tsy mandatsa. Fa inona ary ny vokatry io fahendrena avy any ambony io? 7 ny vokatry ny fahendrena avy any ambony, izay tena toe-panaraka an'Andriamanitra ho tonga fiainan'izay nandray ny fahendrena avy any ambony. Raha nandray ny Kristy fahendren'Andriamanitra isika, dia misy an'ireo toetra 7 ireo ambolen'Andriamanitra sy miroborobo ao anatintsika. Voalohany, madio. Madio zany hoe misy hevitra fahamasinana, misy hevitra hoe ny manontolo tsy any anaty ihany na ivelany fotsiny, fa madio manontolo anatiny sy ivelany, na mifijery anao ivelany na izay ihany anatinao fahadiovampo dia voarakitra ao anatiny hoe madio. Ny olona tena nandray ny fahendrena n'Andriamanitra, nandray an'i Kristy dia olona madio fo, masina sy miavaka, na amin'ny fisainana, na amin'ny atao, ny amin'ny lazaina, na ny anatiny, na ny ivelany dia madio. Ny toetra faharoa, inona? Tia fihavanana,
fahalemana raha mifanena aminy ianao olona tsy tia ady raha mifanena amin'ny olona manana ny fahendreny avy any ambony isika dia olona tsy mandranitrady fa mpampiavana averina amintsika foana ny hoe mora ny mampiady fa sarotra ny mampiavana fa ny olona manana fahendrena avy any ambony dia olona tsy mba mandranitrady fa olona mampiavana ary ny vidin'ny fampiavanana dia tsy mora Jesoa sy ny ranolatsaka teo amin'ny hazo fijaliana tsisy fihavanana hovanina raha tsy samy mitodika amin'ny Jesoa vao teo amin'ny hazo fijaliana ny mpifandrafy ny mpifanohitra ny fahatelo dia inona mandefitra toe-panaraka an'Andriamanitra iainan'izay nandray an'i Kristy fahendren'Andriamanitra ny fandeferana izay toetra ny Kristy raha teo tsy mba sarotiny aman-javatra mampanjaitra krismasy dia tezitra be madama fa tsy metimety io mandefitra filaza eny hoeny moa zany dia hoe tsy maka elle mandefitra ary toetra ateraky ny fandraisana ny Kristy ilay fahendren'Andriamanitra zany driavana ny faefatra inona ny faefatra mora lahatra zany hoe miaino mandray torohevitra eny manaraka fandaminana Jesosy Kristy dia nanaraka ny fandaminan'Andriamanitra ray ny aino izy dia nandray na dia tamin'ny zavatra farany tsy tiany sisy zakany ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana azy norana lahatra izy aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao ny fahadimy be famindrampo zany hoe miombona amin'ny fihetsepon'ny hafa malahelo miombona amin'izany ianao faly dia miombona amin'izany ianao mila tohana ny olona tena ao am-ponao zany be famindrampo fa ao anatiny koa ny hoe famelan-keloka na ny fahenina be vokatsoa mamokatra tsara mahavokatra tsara ho an'ny manodidina anao ianao izay ataonao dia fiheveranao izay ahatsara ny hafa fa tsy hitadiavana izay ahatsaranao mamokatra tsara ianao ary ny fahafito farany tsy mianana ary tsy mihatsara velatsia ny hoe mianana raha zoina ny fototra dia miteny hoe tsy miandany ny hoe mihatsara velatia dia tsy hoe sady mahay sy mahay aroa rehefa eo masony ihaniny ianao dia tsisy ohatranao namany fa rehefa any ambadiky ihaniny ianao any an-damosiny dia tsisy ohatranao indray ny fahavalony sady tsy miandany amin'izy amin'izy ianao no tsy makatsy makaroa zany hoe sady mitseho namany atsy miseho namany aroa nefa amin'ny ilany anankiray rehefa ao ambadiky ny atsy dia fahavalondry rehefa ao ambadiky ny atsy dia fahavalony an-daniny fa ny olona tena nandray an'i Kristy dia olona mahitsy tsy miandany ary tsy mahay atsy mahay aroa tsy olona mpamadika palitao mahitsy tsy miandany tsy mahay atsy na mahay aroa ireo toetra fito ireo no toe-panaraka an'Andriamanitra iantsony mofinaina antsika kristianina mba hiainana amin'izao anio izao nahoana moa raha Jesosy Kristy fahendren'Andriamanitra dia ho fiainana raiky tapisaka aminao ireo toe-panaraka an'Andriamanitra ireo madio tia fihavanana mandefitra mora lahatra be famindrampo be vokatsoa tsy mianana na mihatsara velatsia amen ivavaka isika mangina eo anatrihan'ny famarinany teninao zahay Andriamanitra ary miantoraka amin'i Kristy ilay fahendrena avy any ambony te hiaino ireo toe-panahy mahavokatra tsara ho an'ny tenanay indrindra ho an'ny manodidina anay ireo meo anay ny fanahy masina hampahery anay hanohana anay mba hahatongavanay amin'izao vokatra ny fahendrena avy any amboniny izao ny fiainanay tsirairay avy reto dia apetraka eo am-pelantananao mbola ho fitaovana mahomby eo am-pelantananao amin'ny filazana ny fitiavanao amin'ny manodidina izahay ka hijoro ho vavolombelona amin'ny teny sy amin'ny asa mbola ho jereninao izay sahaza ho anay amin'ity anio ity
mbola hotérizinao mba ny fahasoavanao mandrakizay izahay azafonao izahay tompo dia ireo koa ny manodidina anay ray aman-dreny zoky zandry vady zanaka fianakaviana mpifanila bodirindrina ireny tompo ataovy mahay mandray ny fahendrena avy any ambony dia tonga andry fahalemana izahay manomboka ao atokantrano sy eny amin'ny fiarahamonina eny mivavaka ao an'ny mpiara-miasa aminay koa izahay ho an'ny mpampianatra sy ny mpiara-mianatra aminay dia ianao tompo no amanga ny fonony tsirairay anome ny fanay masina ahafahana misaintsaina ilay fanomezana avy any ambony dia andray izany koa izy tompo dia tononay aminao ny firenenay betsaka ny fifanjevo-kevitra to milaza fahendrena fa ianao tompo no akahiditra ao anatin'ny tsirairay eto amin'ity firenena ity indrindra ny tompona andraikitra isanambaratonga ireo miazakazaka amin'ny fifidianana be ny tanàna ianao no hiditra ao anatin'izy ireny anome fahendrena mba hatonga ny firenenay handry fahalemana na dia hifanjevon'ny hevitra tsy mitovy azy dia tononay ny fiangonana amasino ho feny fahadiovana araka anao Andriamanitra ary ataovy manana ny fahendrena ny fahazavan-tsaina mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ny sitraponao Andriamanitra izay tsy ankasitrahana eo anatrianao mba havokatra tsara ho an'ny firenena sy ny fiarahamonina ijohonany ny fiangonana farananay izany vavaka izany amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra meo anay an'io izay nasahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisoa ny tsodrano-tononona amin'ny anaran'ny tompo Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra itsika izay efa tiantsika ka nanomentsika fampionana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionana ny fonareo anesy hampahiranareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.